sambo taratasy sy nitondra tany amin'ny paradisa nosoratany Nofy-Andrianjaka. Oay, avy be anisan'ny erika izany. Tena variana tato amin'ny prontaty koa dia tsy nahita an'izay taty ivelany taty. Sady efa mifiry izao. Hoatray marina, teny efa amin'ny enina sasany hariva. Marina mafy raha tafandalo any amin'ny toda-tsony raha izany. Aleo andefasana hafatra izy dia rapitso mandalo any. Tsy maintsy moto fa nendrery no ohatrano ka sosahiranao izy. Ny mpanampiko moa lasa nody any aminy ka tsy mbola niverina hatramin'izao. Aleo mihitsy motika sady tsy mamaky koa niny any amin'ny dody. Fantatreo ihany iny. Le riko moa tsy mba nanambara hoe jery mivalin'le fitiliana fa hoe toa misy ilany amaika olo. Ary ireo amin'izay mamelatra elo fa mandena be izany erika izany. Ny fiara koa mbola lavitra eto. Oay, azafady madomzelona, tena voadonany eloko ianao. Tsy maninona ka, za kosa mba namelatra elo dia tsy nahita anaoko. Tena miala tsiny. Fa miasa ato amin'ity batiment ity koa nga ianao? Mivadiko miasa ato. Miandry azy teto amin'ny salle de réception teto fotsiny a. Tsy madomzelona tsony izany fa efa madamako. Azafady indrindra. Atsoa fotsiny aho hoe Dina raha mety aminao ka. Na tsy asiana madama aza tsy maninona. Fa ianao sa miasa ato? Ie, any amin'ny farany ambony indrindra any. Tsara izany. Fa sao mba ray lalana amiko ary aloha ianao e. Efa mandrorona ihany ny andro dia manahy. Eny fa na dia tsy mifandraisana bizy fotsiny aza. Fa makaiza ny lalanao? Eny Ambohimanarina amin'ny mody. Fangatsy ny aran'odina reso ramosika. Niondrika izy dia nisendry tokana. Fa ahoana ary? Toa vehivavy manan'olana izany dia fijeriko aziko. Fa aza valiana raha manahirana anao e. Ny tena marina asa izay ataony ao e. Vao fantana hoe miandry azy tato nandritry ny ora maro dia tsy mivoaka mihitsy izy. Any ka na efa ora firavana aza mbola tsy mivoaka foana izy. Andray kosa. Fa mba iza loatra ny vatanao izany Madame Dina. Na dia no vehivavy oay, sady mitondra vohoaka kely anie ianao izany e. Ka na ity zaza entiko ity mihitsy anie ny antony tsy resahany amiko Ramose. Tojo aloha ny anarako e. Miala tsiny vadiniko. Tena tsy mety kosa izany a. Fa anga misy olana nareo ka. Ka aleo tsy ambara teloko izany Monsieur Tojo. Fa afaka manatitra eo amin'ny bus veloha ianao e. Andao fateriko hatrany Ambohimanarina mihitsy ianao ary. Ataoko ahoana ny amelanao rery amin'ity andro efa maizina. Sady ny bus koa fe izao tsy fanenjehana be. Mitondra fiara ihany aho mihitsy. Fa tsy manahirana anao indray ve? Tsy maninona ka. Saingy mila zarainao azy mahazo anao a. Eny fa na dia ny ampahany fotsiny aza. Zao misy azoko anampiananao ihany mantsy. Karaha izay mivalim-pite amin'ny fanateranao ahy tsy maninona ka. Andao ary. Etsy ny fiarako. Fa vehivavy tsy misaina mihitsy ve ianao ty Dina? Tsy mahalala amin'ny andro mahabevokanao izany ianao? Andray kosa Rindrina. Everinao moa fa za ihany ny anton'izao. Motsy mifangolanao anandritry ny fotoana ny rahantsika no anton'izao na dia mafiorina tatamiko aza ny fahendrenana mpitain'ireo mpitaiza. Eny ka mbo tokoa ary mipetraka tamin'ny kilasy mandry nefa dia vitanao ny nanala tamin'izany. Noho ny fitondrako voka ihany dia tsy afaka nandray atsony ry masera satria lasa ohatra ratsy tamin'ireo zazavavy tao amin'ny akany ny tenako. Nefa zao solafako izao aho dia atosika aho.
Dina, fantatra tsara fa olona manambady anie ahy ary ny afina amin'ny fiarahantsika nefa dia tsy nitsezo ny fiafarahanao akory ianao. Eny fa na dia nitandy tena tsy ho bevoka azy. Andray Rindrina, tsy nalala hoe olona manambady ara-dalàna ianao. Rehefa azonao zany izay ilaina tamiko dia nitsoronao fa manambady ianao. Efa potika nefa no avina izy ity zazakiboko ity. Ianao no tokony mitandro tena ry Dina. Lehilahy nefa fantatrao ihany e. Ary zao aho dia efa niteny anao fa aza manelingely lahatra intsony ianao a. Averiko ihany izay fa sao dia andravan'ny tokantranoko mantsy. Eny Rindrina, voa tena tratranao teo amin'ny marary aho. Raha izay fitiavana nomenao efa ela no nafoko. Inorana lalako fa efa manatompo ianao dia namoy aho. Na dia mafy tampoka ary izany. Saingy kosa raiso ny andraikitrao e. Tia zazy tia jerena no aviny. Olona mba manan-katao ihany ianao fa aza vererery izay mianaka e. Ka mbo tanisa ary Rindrina e. Ary tsy tiako raha izaly araka amiko tia zazy ity. Sao dia nampiakarinao any amin'ny masonao aza ny kasiposinao ka tsy mahita izay zava-misy ianao e. Moa misy ny afina taminao fa orinasan'ny rafozako anie ty esako ty e. Mipetraka hotale fotsiny aho ato. Ary hainao tsara ny vola mihodina ato. Ka izay indrindra ny Rindrina mbola iangaviako anao e. Mba tsy hanimba ny fidiram-bolanao. Izay tokony hanampianao anay mianaka dia aleo hijanona tsy ambara-telontsika ity zazy ity. Saingy lazaiko aminao hatrany fa tsy vitako rery ity zazy ity. Mahantra any ary Rindrina e. Ary tsy overiko rery ity zazy ity. Bon, ka raha nahalala an'izany ianao maninona raha noroso tamin'ny sosokevitra momeko ary? Tsy vaniny ianao e. Anala zaza ve? Raha izany ny ao an-tsainao dia manofisa. Vitako ny zanako na hisakitrana aman'olona aza. Ka raha izany, efa nanome vahaolana ahy. Vita ny adidiko. Rindrina, mbola mamerina aminao ihany aho. Na dia ity zazy ity aza ve dia tsy mba jerenao e. Zanakao any ety e. Ary ianao tsara izany fa ianao nisan'ny santatra ny vatako. Ary nomeko anao ny fahadiovako. Nefa dia izao ve ny navalinao ahy e. Orika ladala ty ahy. Mora ery ny vavanao miteny an'izany fa fiantraikany eo amin'ny fiainako tsy hitanao mihitsy a. Ka maninona renao ny tia tena tahaka izao e. Fanampiana kely mihitsy any Rindrina no tedaviko aminao e. Eny fa na dia hofatrano kely aza iangaviako aminao. Oesa moa ary sanatrika tsy hanampy ahy ianao. Mandana miasa e. Ny dadava na dia asa trano araka ny teninao teo azy e. Misaotra Rindrina. Dia manodiavanao ny ranomason'ny Kamboty. Veloma ianao. Ohatray le ty e. Ary tao manozina. Mandana akory angamba dia any fa mamono passeport fotsiny e. Dia toy izay ny ambangovanga ho fiainanay ry Monsieur Tojo. Andray, tena tsy vanina izany renjanakao izany. Dia efa izany no nataony ianao dia mbola inona ihany no nalehanao tany aminy ka? Ka tsy hitako an'izy atao ry Monsieur Tojo e. Voafitaka. Ary azonao tsara ka mbotiny tezaina atao amin'ny kilasy mandry a. Vitatrao fa nampindra masera vao nitoejaza ahy e. Mananabaraka ny centre misy an'zareo ony. Nandalo tany ihany aho mba nangataka fanampiana kely andavako hofatrano saingy tsy nanome intsony zareo. Efa nitambatra 5 volana izao ny hofantranoko. Ary androany ny fotoana nomeko an'ilay tompontrano fandoavako azy. Raha tsy izany dia tsy maintsy miala amin'ny trano aho. Izay ny antony nandehanako ny alaninina tany Rindrina saingy tsy nety ny ona tamiko izy. Dia tena mbola misy lehilahy mahavita manao an'izany tokoa va re? Aza manao ianao fa omeko vola ianao andoavana hofantrano Rindrina. Ary jery asa ihany koa ho sahazanao. Andray, sao dia tsy mety izany Monsieur Tojo. Ianao anie olona tsy fantatra akory. Rindrina, na dia tsy mba manana nabavy ary aho, mahatsapa ny fahoriana lanjain'ny vehivavy tahaka anao. Tsy tiako hamofo ianao e.
isan'ny lalana efa nisorandreniko mantsy zany ka tsapako na dia mbola kely ary tamin'izany. Every tony namanao akaiky ahy ary tsy anaranao mihitsy. Nisy dikana fotoana ny aonantsika Monsieur Tojo ary mino fa lalana iray nitondra an'ilay naharina nanantona anao. Zay tokoa anga? Fa tsy mahasotra ny vadinao ve aloha izany e? Ahoana koa ny ilazanao fa efa manambady aka? Ny tananao mamily familiana ka ravaka peratra. Dia tsy hainao ve no manavaka an'ireo rantsana milanja peratra ireo e? Ny fanondro ankavia mbola tsy misy fa ny ankavanana no misy. Zany hoe fofombady zany. Sambatra izay fofombadinao. Manana olona azo anteherana sy be fitiavana. Mahavitahatra amin'ny fara Monsieur Tojo. Mino fa mikarakara mariazy nareo. Eo an-dalana mihitsy ka. Misaotra mitsodrano Rodiana. Andray zany tsikiny. Tsotra izany ratovolahy. Tsy nanafiny izy hoe efa manana fofombady. Hitany tsara ny ratrano entin'ny tika ambodikely manoloana azy ka na dia nisy faniriana hafa aza tsy karitro ny serana tamin'ny endriny dia nizahanina feniny izany. Betsaka mantsy ireo tovolahy amin'izao, indrindra ireo manan-katao tahaka azy. Manararoatra amin'ny fahavoazan'ny hafa. Na dia angalana fahafinaretana kely monja aza. Fa izy kosa feno fiatrana tao anatiny. Aza lasa saina be tahaka an'izao ianao mandinika ahy. Fiantrana fotsiny ihany ny hafa tsy misy ambadika aza. Tojo Monsieur Tojo mantsy e. Misaotra anao. Tsy misy fisaorana Rodiana. Ity ny laharako dia antsoa rehefa misy ilainao. Meko anao aloha reto vola ty amiko reto. Ataoko fa misy ambiny ireny ividiananao fitaovana andraisanao ny vahiny kely sahady. Vola be ny reto e. Hofatrana aina ny tena ilaiko e. Ny sisa miankina amin'ny ampitso. Aza mihafahafa ianao Rodiana. Mifandray am-po-mpinamana madio sika manomboka androany. Anampy anao ary aza mihafahafa ianao Rodiana. Mifandray am-po-tahaka ny mpinamana madio sika manomboka androany. Anampy anao ary ekeo izay atolotra anao. Misaotra Tojo Ny antsapazany ary roan'ny tampoka ny takolako. Tsomotro sandra zazavavy. Isy raha teo koa to irony tsy mana-tsinondrony na dia ny fijery azy aza. Tsy mateny ianao. Azafady nanorika ny takolaka ao tampoka. Faly loatra ka tsy tanako ny fihetsiko. Tsy misy tsinika. Fatao alina be ianao vao tonga alina ozy maman. Oay, bonjour aloha ny malalako e. Bonjour. Fa naninona no alina be vao tonga nefa rava tamin'ny enina sasany. Ka mbola nisy olona nateriko kely izay tena vao manarina. Rojo indray izay. Eo indray miangola. Aza dia sarobiarobe eo aho. Rojo aza gonzeko. Olon-gava mihitsy. Vehivavy sa lehilahy hono izany? Vehivavy ka. Ay, dia iza ny anarany? Dia maninona izy naterinao? Dina no anarany dia Dradrariva izy. Tsy mpiara-miasa amiko akory fa ny andro-olona tao amin'ny batiment misy ny fiasana izy ka zahirana tamin'ny bus dia nateriko. Aina ndany andro tamin'izany ianao dia maman efa tsy dia salama indray no navelanao nikarakara sakafo tato. Eo indray ianao. Izay ora kely iny fotsiny ve no natara dia ilainao vanina e. Sady tsy dia misy raharabe natao tsony ane tato fa efa nomaniko daholo ny sakafony. Namana fotsiny izy. Ary nahoana moa raha tsapanao izany raha naka-ty faingana ianao e. Ianao ne tsy lavitra eto no mipetraka e. Fa ianao ty ve izany ry Tojo dia tsy maintsy miatra an'izao olona mila vonjy rehetra izao a. Sady amin'izay izao olona tsy fantatra rehetrarehetra izao dia hanahirana daholo. Ny atao trano indray ny tsy raharahiana. So hiverinao fa hamalisoanao daholo ary izao olona rehetrarehetra izao. Miangola, tsy voatery ny olona anaovana soa reny anie no hamalisoanao e. Ary izay soa ataonao anie tsy voatery andrasana valiana avokoa e. Ieno ahy e. Aleo izany hijanona fa fantatro fa tsy haresy lahatra anao a. Izay filazanao azy vao miratra verangano maso dia tsy naina amin'ny fahasorenana ka. Ai, ilahy kosa lesy. Azafady ary e. Fa nanahoana hoa valin'ilay analizy tany amin'ny dody e.
efa taninao. Hoatray marina, tena adiniko. Anio amin'ny sivy ny fotoananay. Nefa efa mivaly sasany zao. Marina raha ho tratrako intsony lery. Loza marina. Moa izany iziko. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana indray no adinonao fa izao fatin-javatra rehetra izao manahira-tsainanao. Ataovy ihany moko. Tsy izany kosa ry miangola. Reraka be dia tsy tafafo maraina sady sabotsiko ny androany. Tsy fisanaka mba naka sasatra kely aho. Ka mandehana ihany mandany ainany amin'izao rehetra izao e. Rehefa marary ve ianao tsy izaho ihany ny sahirana fa reny olona manahirana anao ireny tsy mahalala izay hanaovananao akory. Marary? Olona salama tahaka izao ve izaho dia harary? Reraka kely fotsiny aho io. Tojo a. Olona manan'olona anara-pisefonana ianao e. Tsy mahazo manao vizana be. Nefa dia mahita izay mitonatonana makeny Ambohimanarina nefa aty Tanjombato no mipetraka. Omeo anahy mpijamahako io aloha andehanako isaka e. Maika andeha mantsy aho. Otry, fa maika andeha ho aiza ianao? Izaho izao misaina fa tsy hetsika ato an-trano ianao fa hanomana izay tokony homantsika. Afaka roa volana nery tojo ny raharantsika e. Ianao ity tsy rototra akory. Tsy hoe tsy rototra ary miangola fa betsaka ny zavatra saniny sika io a. Ary raha resaka mariazy efa mazava ny amin'iny. Tsy misy olana. Tsy maintsy atao. Ny vola angany tsy ampy. Tsika raha teo koa tsy manomana zavatra betsaka izany fa raha ny sakafo avy hatrany dia ny restaurant antsika no mandray an-tanana aziko. Fa ireo fanasana lesy ry tojo a. Nga tsy hamparitaka indray. Miangola, hainao tsara ny teniko a. Aleo hazava tsara ny mahakasika ny fahasalamantsika vao tena mirositsika. Hainao tsara kosa nery tojo fa hainao sisa ny andrasany e. Ny ahy efa mazava be aminao iny fa ara-dalàna tsy misy olana. Sady amin'izao kory tojo tsy tokony tsy hosakana intsony izany a. Fa ahoana ka? Miaraka zakaina sy zava-misy ao an-tokantranao fa tsy hampandeferina fitiavana efa najoro a. Fa manà zavatra hafa amiko nga ianao ka? Eny, amin'ny fahasalamako moa izany. Manà ahoana moa ka? Tahaka ny fanahinao ny valon'ny fitiliana natao tamiko ihany ka. Motsina na foana ianao fa no fiainam-pitiavako teo aloha izay nisokajianao fa ratsy. Nefa rehefa mivaly ny fitiliana tsy misy atahorana ny fahasalamako. Na eo amin'ny mety fananako taranaka izany na amin'ny fahasalamako ankapobeny. Aza verina tsono aho izany. Ary tadidio fa tsy avy amiko ihany mampirisika antsika anao an'izany anery miangoly. Ny ray sy reninao no tena nanosokevitra. Ary ny dadabe anao mihitsy aza ny tsy nety raha tsy vita izany rehetra izany. Rehefa tena nandinika ary tojo dia tsy mety izany a. Tsika anie no hivady fa tsy ry zareo e. Fa amiko misy marina ihany ry miangola. Raha ty misy olana tokoa ny fahasalaman'ny ray amintsika. Moa tsy hanagadranao ao anatin'ny tokantrano fotsiny raha sanatria ka izany tsy miteraka. Fa inona izany lazainao izany e? Tsy miteraka ahoana ianao? Nga efa fantatrao ny valon'ny fitiliana no milaza an'izany ianao? Raha sanatria ho aho fa aza taitaitra. Eny, fa na tsy izany ihany aza fa mety hoe zavatra hafa mihitsy ka. Ny fitiavana ny lehibe indrindra ry tojo a. Resy daholo izay olana rehetra raha tena mifankatia-tsika. Aminao izany e. Fa amiko ny tena fitiavana dia mifampitsotra ty amin'ny voalohany izay tena zava-misy. Ary tsy tokony hanafina mihitsy raha sanatria misy mahazo ny indray. Ary tsara aza raha ravana izay najoro raha atahorana hiteraka olana izay miseho. Aza moramoraina tahaka izany anie izy ity ry tojo a. Nga io kilalaon-jaza ka hoe rehefa mankaleo dia tsy tiana intsony. Ohatra daholo izany lazaiko izany fa andeha aloha izaho fa avelako ianao e. Rehefa avy any amin'izay aleko any amin'ny resakatsika. Dia tsy afaka miaraka aminao aho izany. Tsy aloha hatreto ry miangola. Ay lasa manafin-javatra amiko indray. Hatreto aloha aoka ho ariary ihany. Any aoriana any fantatrao ihany izay alehako androany. Tsy tiako hoe sakana ho an'ny zavatra ataoko indray ny zavatra lazainao. Mazotoa a? Andray, lasa fotsiny namonjy dosy izy. Fa inona marina tsy ambara telo koponinao ry tojo a. Dia sanatria ve efa fantatrao fa tsy miteraka ianao dia hamoy fo ary tsy te hampiakatra ho vady indray e. Izaho kosa aloha tsy manaiky an'izany e. Tsy maintsy lasa mpivady tsika ary tsy maintsy tanteraka ny nofinofiko. Indrindra ny fampanantenana nataoko tamin'ny papa sy maman. Tsy maintsy hisoratra amiko manontolo ny orinasa be izay arahan'ny papa sy tojo miara-mitantana rehefa vadiny aho. Ary isan'ny manana anjara goavana amin'izany a. Izay ianao tsy miteraka any sy raharahako e.
rehefa vita ve ny fisoratana tsy hisarakintsika ary mahazo ny anjarako rehetra dia ho hitantsika eo izay mahatazona tsy ambaratelo ese tsy misy mahalalany ao am-botsy miloaka marina. Ka inona moa manahirana anao amin'izany mba manana ny tsy ambaratelony koa izy ka tsy tokony hiasa saina aminy ianao? Ka tsy tiako rododa, ianao azy ity tonga aty aminy izy tsy ao fa natakalon'izay nalehan'ny tany ianao. Ka zony anie izany sa raha teo koa tsy nandefa mesazy azy na niantso hoe ho avy ka tsy hitako izay tsinony amin'izanyko. Fa na zany aza rododa, ohatrany hoe tsy important aminy izany rahanay. Tsy misy an'izany ry miangola. Ianao aza zao natahorako anao ambany zavatra nirarahanareo raha tena mahalala ny zavatra mahazo an'ny totsoko. Fa misy inona rododa? Tsy tiako ny aty manao resaka tsy misy lohany ity ka toy an'ilay resaka amin'ny fanaovantsika iny ihany anie ry miangola. Toy ny rintona tsy te halalan'ny marina izany ianao rehefa hanokatra ny valopy misy ny valin'ny fitiliana nataon'ny tototsika. Za moa dia efa tena ny saina hoe vitatreo izany ny anareo roko. Doda koa izany, tsy misy an'izany. Ny tanjoko dia tsy maintsy hivady izay na inona mahazo azy na inona mahazo azy. Dia inona nefa ny antony ka azonao lazaina amiko? Ino kosa fa tsy fitiavana? Doda, mbela ianao ka trasa mamany tojo eo ity tananao misavitsavoka ity. Ka maninona moa nahita ny azaka? Mampitandrina anao ary Doda, tsy ataoko vita mora raha misy manao izay tsy hatateraka amin'ny mariazinay sy tojo. Na zaza ve? Ianao mihitsy ho voafarotro manokana. Haiko tsara ianao, na dia sakaizan'ny tojo aza fantatro ny tena ao an-tsainao. Be tsara velatsia ianao ary mialina ny tojo. Tianao hananana daholo izay hananany tojo. Tsy zakanao mihitsy raha mahita zavatra miova eny amin'ny tojo ianao. Hatramin'ny diplaoma aza tsy manaiky ianao raha tsy ambony noho ny an'ny tojo. Moramora kely ny vavanao Ohatra fa maninona no mifampikasy tanana kely? Na tojo aza tsy mbola nitrerona sy nikasy tananako ianao izay tsinitsiniko no andeha hikasy tanana. Zoko izany ry miangola, satria fantatrao tsara ny antony. Ary asa mody fanina ny zava-misy ianao fa aty amiko anie tsy ambaratelonao Ary ny ray mpimaso dia afoinao ny nofinofinareo mianakavy fa dia fero kely ny vava. Ka anao inona ary ianao Mbola tsy azony sainao kely eo akory izay ataoko raha izany tena mitrotra. Tsotra ny teniko. Toy izy mangina ny tetika ao anambady any tojo. Rehefa vita ny soratra somary azy dia mahazo ny anjarako aho. Raha tsy izany dia aborako ny miafina rehetra momba antsika sy ianao, indrindra ny zazany kambanantsika efa nesorinao. Tsy vaniny ity, izany nanalazy tsy ianao ihany. Ary angaha adinonao fa ianao koa anie nisan'ny namadika azy raha izany ny fantany. Ary tsy vita namadika azy fa mbola niandry zavatra fandraina dia efa fantatrao aza fefe hivady izay sy tojo, izay nisokajiana ho rahalanao nefa ianao tsy menatra ny andefiny fo. Tsy hainao izay tena ketrika ketrehako ry miangola. Tsotra ny anoteniko. Alahiloko ny fisarahantsika ary noho ny fitiavako anao tsy hanalavitra azy amin'ny nampidirako anao hiaraka amin'ny tojo sakaizako. Saingy ny heverinao fa zavatra hafa moa izany. Averiko eto indray fa tiako ianao ary izao any an-tanany tojo izao aza vao maika matsiro amiko. Adaly ianao, sory teny izao fikasanao hiverina hiaraka amiko. Moramora ianao aza miteny aloha fa mbola tsy hainao ny atao anatin'ity valopy ity. Efa haiko ka, tsy miteraka tojo. Ary ho lazainao aminy izany, ary anapa-kevitra izy fa tsy vady izay. Fantatrao loatra mantsy ny fahatsoran'ny tojo ka tsy hampanantena zavatra amiko izy fa aleo no misaraka tsy misy maratra. Tray diso ianao, tsy miteraka. Pirano izany aza fa aza miteny bobaka, izao ihany no lazaiko anao. Lazao azy fa nandalo teto aho nametraka an'ity valopy ity ary mila miresaka amiko izy faran'izay haingana. Dia aza manahy ianao fa tsy misy ho fantany izany rehetra izany raha mahay mamitsaka tsara ny andriam-bavilanitra ho mpanjaka vaviko tsy ho ely Finna daholo izany lazainao izany ry Doda. Hoentao io valopy io ka, dorako io raha mbola mitsanona eo. Efa misy original ny ampiasana Zao fotsiny ny teniko aminao. Pitazana fotsiny ianao hatreto. Fa hono Ahoana? Ianao moa mahay milalao échec. Reine ianao fa zany pion. Atao antsika andavo an'ilay lazaina faharoa. Andray. Lasa izy marina sady natsipony teo ambony latabatra ilay valopy misy valon'ny fitiliana nataon'ny tojo. Tsy jery anio ka.
aleoko tonga dia dorana io nefa sao tsy mety. Aleo hitsaro ihany fa rehefa tonga tojo mijery azy. Tsy hanatrika azy akory aho hijery an'io fa zao ihany aloha dia andeha fasaka MP fotsiny izy dia andeha. Lazaiko hoe nisy nalehako tampoka. Fa inarany tena zavatra ketrehany dody iny e. Efa nampoziko ihany. Reny le hoe sakaiza manody. Atao tonga tampotampoka sy zandry tojo a. Miala antsena aloha sena nelingelina sy vao maraina ka zany fa nahita nyity valopina velany sy aty dia taitra sady may. Mahaiza manindry fo aloha ary aza mikoroapaka fa vao eto andalam-pitsapontsika. Inona tsony seny amiko a efa kivy a saingy tsy dia iny loatra no nahataitra fa no hoe efa nilazainy sy miangola veloha zao zavatra zao e. Ohatry fa angatsy mbola nidy ty valopy ty no hitansika. Miala tsiny aloha fa niezaka ny antso anse ihany aho fa tsy nandray mihitsy zay dia tsy maintsy nakany anefa aisy tsy taoko. Aha, tsy trandrako tao tsony koa miangolana eo omaly zay koa moa nisy fifamaliana kely zay ka lasa izy. Fa nazany aza tsy maintsy ampahafantariny se azy ihany mahazo an'se sao tsy arak'izay ny saininy akory a. Tsiry se a aleo afeninazy raha mbola velona. Ohatra fa nahoana kosa ka. Sarako azy se tsy nidiny tsy nampafantatra azy an'zoko. Raha resaka tsy fahazahoana zaza na hoe momba dia azo hoe nilazaina taminy ihany ka. Zany anefa ty fa mamiada ny taovam-pisefona ny maso. Indrisy ry se tsy misy azo atao tsony ka mangataka ny se hoe oka sy andro mba hiarahana sy vadiana mba ho fahasambarana ary oka koa mba ho tsy ambarana telotsika reo laso zavatra zao. Zay ary le fanahiako. Mahatsara zavatra. Tena nanao arak'izay ny sainiko rehetra tojo. Tsy hoe faly amin'izay fahavoazany lahy lesy ry tojo fa mba faly amin'izay mety ho avinay sy miangola amin'ireto aremby alina reto a. Doda to mandinika fotsiny si ka sao mba tsy mety ry se zany a. zao mihitsy anery se no everiko e. Raha sanatry fahamombana no nibahana tao antsika ty nanapa-kevitra ny tsy hanambady an'ny miangola. Satria nahoana ka? Satria mety tsy hanataranaka izay roa e ary ampijaly sy hamatotra azy zany. Zao nefa afaka mamela taranaka soma tsara ka izay andro sisa kely mba iainako dia ifaliako miaraka amin'izy ireo. Iny hatramin'izay mety ho zanakay. Zany hoe hivady ihany nareo zany ary hanapa-kevitra hiteraka faingana se. Indry sia asa misy firitona eo zany mety sisa hivelomako. Vao manomboka nery se ho aretin'izay io rehefa nijereko e ary azo tsaboana tsara na dia andaniana vola be aza ary mino fa any ampitan-dranomasina any misy fitsaboana saza azy. Tsia zay no areko tsy laniko amin'izay mety ho fahavelomako fa leo anytaranako ka hitako anery se zany fahorina mafy ny ainako zany fahiny ary tsy niafina tamin'isika rehefa mba tafita tahakana zao ihany ve tsy aleo ho an'ny taranako. Tojo a mbola tanora nese vao 5 taona monja ary miangola kosa vao 5 taona. Zany hoe afaka miaritsara nareo ary na fitsaboana an'izay ka aza miaritra an'izany. Tsory amiko ry se izay fotoana kely mba hivelomako amaly faliko ambadiko a ary mba hanomesako azy izay sitrako ny fony. Eny maninona mora mba hananjanaka mihitsy azy zay a. Ka sadaikatra ihany anery se ilazan'izany. Sadaikatra hoana ry se a. Ny tena marina tsy ambaratelonay mpitsabo zany raha napa-kevitra ny tsabo tena ihany se. Avy aloha hoany se ny tsy ambaratelo a aza sina akory ny maharesaka mpitsabo anareo zany fa ny mampisakaizantsika no andao mba handraisana azy namako se ary tony ny iray dabotsy mba nananako.
miangavy arisia sy fitsaboana tokony atao. Eny e, sy vola mety ho lany ihany keo. Maninona mora isam-barako miaraka amin'ny miangola fofom-badiko izay mety ho zanakaiky a? Ka raha araka ny fandiniana mpitsabo azy ny RC dia eo amin'ny 3 na 4 taona eo e. Aha, Zany mety mahery nefa koa mety tsy ho arak'izay. Mila manaraka azy mihinana fanafody ihany anefa se na tsy hitsabo tena ny ampita azy. Amin'izay mantsy anamora ny fiatraika ny fanaintainany se. misaotra arisia, tena namany se. Manomboka androany dia tombo ny fifandraisantsika ary anao vely rano fa raha mbola misy fotoana kely ivelomako dia tsanary an'se ary anao izay vitako. Eny tsy herery fa rehetra mila fanampiana amiko ka tratrako izay ilainy. Fanasana azy aloha ry Tojo a. Sarotra amiko ny anafina an'izao amin'ny olona akaiky an'se. Ohatra ny reniny se. Eny fa na ny vatiny se koa azy. Miangavy an'sia tena amin'ny lela-paladia. Foana ohatsainy se zany fisainana ilaza ny marina amin'ny mahazo amin'ireo olona akaiky amiko zany. Fa nahoana kosa ka? Ka hanimba ny fiainan'izy ireo zany ary andiso fanantenana azy ireo koa. Eny ary nefa manomeza toky amiko se fa anaraka an'izay fitsaboana mifanaraka amin'izay mahazo an'izay mba vitako. Raha ny sitrapoko teo ho sitrana soamantsara saingy tsy andany izay ny sasarako amin'ny fitiavan-tenako arisia. Aleo hiadana ny vady aman-janako izay navelako izay niariko. Fandraisany an'se zany efa naposiko. Fantatro tahaka ny posiko se ry Tojo ary nipetrapetraka daholo ny tetika rehetra ny maniko sy ny vinafinaiko. Eny tsy nanapovelively nefa aloha hoe ho mamiadana ny mahavoan'se saingy ny eto azy sy nataoko. Aza mandefa izay ny fa raisy ny tanako dia manomeza toky amiko fa anafina ny zotsy ambaratelo sy mandra-pahavatiko. Eny ary se manome toka fa hitazona ny tsy ambaratelony se mandrakizay. Misaotra ry se ry Doda, dia rovidy sy fafao ireo dosie rehetra mahakasika ny fahasalamako ireo ka oka tsisy alala mandrakizay raha tsy hoe tsy hotso. Mialatsiny aminao ary Tojo fa tarakely vao tonga. Mbola nandeha nisafo mantsy aho ka nilahatra be tao amin'ilay tobim-pahasalamana naleha. Otry, fa maninona ianao no mangingina be sy malahelo endrika tahaka izao? Dina, azoko anambarana tsy ambaratelo izay mankarary mafy ny lohako ve ianao? Tojo aza manahy ianao fa efa noraisiko ohatry ny namana akaiky ny fokany ianao e. Ary tena namana fa tsy sanatriana manamana fotsiny. Azonao ambaramiko izay mahazo anao e. Tahaka ny nanambarako taminao izay mahazo ahy. Marary ary Dina, marary ary tsy ho ela dia andao anao. Voafetra ihany ny fotoana iainako ka izay no saraiko anao. Andray ry Tojo, marary ianao? Dia inona no mahazo anao? Sao dia mba afaka manampy anao aho? Eny ry Dina, marary aho. Ho mamiada ny tovam-pisofona ny mahazo ary 3 na 4 taona eo ny dahapivelomako sisa. Mahereza ry Tojo mivavaha mafy fa tsy misy zavatra tsy an'Andriamanitra atao e. Eny mafy tokoa no mahazo anao satria zany aretina ho mamiada an'izany na fatiny reniko ary maty ny alana nenina izy. Mbola zaza tamin'izany ary haiko tsara fangiry firiana no entina. Saingy ny azo mamiada ny kikiny fony ary tsy nahatra matana ny taoriana ny nahafantaran'ny aretina ny fahavelomany. Ny antony dia tsy afaka nitsabo izay satria tsisy vola teo am-pialan-tanana. Ndraiky izay natenaina moa efa tratra ny lozam-piarakodia tao na roa tao alohan'ny nandao izany neny. Ndray ry Dina, aiko ny fangiry firiana ny ainanao tamin'izany na dia mbola zaza azy ianao. Saingy tsy nangiry firy noho izao nahazo anao izao. Eny neny nitsapako ny jaly loatra mandra-pahafaty azy. Za kosa niezaka nampionina ny tenako tamin'izany. Saingy tsampako fa mijaly ianao. Ianao nefa manana ho hitamanana ny hitsaboana ny tenanao any am-pitaka tsy haiko hoe maninona ny tsy mitsabo tena. Dina, Noraiso mora ny tanako dia ny finin'ny mafy. Miondrika izy sady madajatra amin'ny maso. Tojo
Tsabohy ny tenanao fa mbola tsy mahafoy anao voangana loatra nefa fankalalantsika avelanao sahady ve izay mianaka kely? Aza mitomanina hoe aleo fa vaky ny ranomaso izay mikoriana midavanao raha izany no mampirotsaka ny ranomasonao ka dia hitraka izaran'izay vitako anampinanao sy ho zazao akibonao io. Adidiraina kinon'izy iray tamiko angamba izao ka tsy avelako raha tsy vitako. Asa mitena an'izany ianao Moritojo mbola tsy mahafoy anao namako anie ianao ary hitako avy hatrany ny fireketam-poko aminao. Manantenanao anie izay mianaka Aza matahotra ary sakaiza tsy foky io raha mbola velona tsy hanary anao ary na efa tsy hidintsony aza tsy avelako rery nareo mianaka. Inona no tianao lazaina ary Tojo? Aleo aloha tsy ambarateliko izany ritiana ary matokisa ianao fa ho sambatra amin'izay ny fiainanareo mianaka. Fifaliana no hitsenahany io zanakao io ny fahavelomana eto an-tany rehefa tonga izany andro rany. Tohanako hatrany nareo mianaka na le kely aza sisa ny andro velomako. Dia raha tsy mety amin'izany ny vadinao ka? Dina anjarako izany fa tsy azy ary aza manafa tsy ambaratelo mandrak'izay ny fisianareo mianaka. Andray Tojo manohana mafy sa ny teninao izany. Mitsikiry Dina ary aza saronana alahelo reto davanao mahafatifaty reto. Zaho vao tena nandinika anao fa kanto ery ny endrikao, tsotra araka ny fanahinao ny fitafinao, madio araka ny sainao ny tsikinao, dia tiako hidretra ao aminao foana ireo fa aza rina. Andray rery Tojo naninona ary any nahitanao ary naninona koa nanaiky ny zaranao ny tsy ambaratelonao tahaka izany? Rotodrodika loatra ny foko ka? Naninona ve ianao ny ona tamiko iray ariva iny? Tsy ry Tojo saingy marary mafy loatra ny foko misaina ny fiainanao amin'izao zavatra izao. Ain'Andriamanitra daholo ny mandahatra ny ampitsorodina ary matotsika ny aona dia misy adidi-takiana amiko sy aminao fa anjarantsika ny mamantatra azy. Ena ry Tojo matokisa ianao fa eo anilanao foana ary tena namanao tokoa. Tojo mila resaka aminao ary tena maika be. Efa eto ary miangola, za koa mila resaka aminao. Angamba mijanona telo ianao anio alina fa ho lava ny resantsika. Loza marina, aza hita ka ilaza hisaraka amiko Tojo. Ka ahoana? Vonina ianao ianao? Motry, tolozanao mitanondrika fotsiny io ka? Sa alefasa aloha izay lazainao dia avy eo milaza an'izay lazaiko hoe. Fa mikasika n'inona aloha izany ry Tojo Ka mikasika ny fiainantsika ary miangola, ny hoavintsika, ny ampitsontsika. Ka raha izany aleo aloha ianao manomboka ary afaka miandry izay lazaiko. Eny ary ka itsy mipetrano eto anilako eto dia tsindrio tsara ny fo. Io ary tena hisaraka amiko Tojo. Fantao fa tsy miteraka izy ary tsy te hampitondra fahoriana ka aleo no misaraka tsy misy maratra. Miangola, toa mangofotra anie ianao izany fa misy inona? Tojo Otry? tsy saraka aminao aninina miseho. Tena tianao anie zary Tojo Fa iza no niteny taminao fa hisaraka tsika ka? Fa nga tsy ilazan'izany amiko ianao ka. Hitako matotra be izany mantsy ianao hiresaka amiko. Miangola, tiako ianao ary mahakasika ny fitiavako anao izany mihitsy no antony resaka eto. Amafisina ny amintsika ary vonina ny ampiakatranao ho vady Ahoana tsara ho ery Tojo? Zany tsy nabozinao angano zavatra nilazaiko fa nanantena inona ianao? Tsy izany fa manabe ihany aho hoe vokatry ny fitiliana nataontsika iny dia tsy tomombana ny fahasalamanao. Sanatria ary mety tsy ahazo taranaka tsika ka hisaraka amiko ianao. Aiza kosa ary miangola. Eny fa tsy diso ny fisainanao raha misaina an'izany ianao satria za koa anie tsy te hamatotra anao anatin'ny ataoko hoe tsy fananako taranaka raha vola sy harena mety tsy ory ianao fa raha sanatria izay tokoa sainginina mora miangola ny dikan'ny vola sy ny harena raha tsy hanataranaka hiariana ho azy ireo tsika
Izany hoe tsy momba akory ianao fa afaka niteraka tsara. Endry miangola, ary ianao kely aizana farak'izay betsaka ary na ny tena marina. Andray ry Tojo hoe tena faly be a. Finona ny tiany Doda tongavana ary toa mifanoitra amin'izao mihitsy ny nambarany amatsy. Iny fa na dia tsy niteny mivantana azy izy. Mahalasa saina dia hoe pira noho izay nosainiko aza hono no mahazo any Tojo. Maizina amiko izao a. Mila mailo ndry sao fandrika eny adalabe iny izao. Dia aza mandefa saina lavitra tsondro miangola. Ny fiatrehana ny mariazintsika izao no tokony atao. Eny ry Tojo a, mahazo matoky ianao ary tena misaotra anao aho fa ho feno ny fahasambarako. Endry isy ravako, raha mba fantatro moa ny tena marina, angamba hiantra ihany ianao. Saingy efa tsy ambaratelo izany ka aleoko miara-devina amiko. Tojo a, fa na dia izany aza hitako malokendrika be ianao a, fa misy inona? Tsy misy ninona ry miangola, eny fa ankoatr'izay misy fangatahana saika tsy ho lazaiko ihany nefa tsy maninona fa efa iray raha teo tsika ka lazaiko anao. Ka lazao fa miaino anao ahy e. Misy olona zay ihany namako akaiky, mampalahelo loatra izy ka niandra azy ary nanao voady taminy fa tsy hanary azy raha mbola velona. Fantatro avy hatrana ry Tojo a. Dodo izay ary angano heverinao fa tsy hoe fantatro izany hatramin'izay ka. I Dodo eo ihany fa tsy izy ny tiako ambara aminao koa. Vehivavy le izy. Vehivavy? Ary sao mba tsy namana fa tena olon-tiana? Miangola, za ve dia adala aminao ka ilazan'izany raha misy fifandraisana hafa aminay e. Ary azoko afenina izany raha anafina saingy no tsika efa hivady dia ataoko fa tsara raha tsy afenina aminao. Aleo amboarina ny fihetsika na izany aza. Sao vakiana fotsiny eo no tena toetra indriry miangola. Inona koa moa ny rarahiko an'izany e. Ampy azy anjarako rehefa mivady izay sy Tojo. Fa maninona ianao tsy miteny? Tsy mety aminao nga? Tojo a, mananjo amin'izay rehetra mahafinaritra anao ianao. Tsy misy tokony ahasarotiny ahy amin'izany. Aza mandefa saina foana fa izay namanao dia namako. Misaotra raha havako, saingy tantaraiko anao ihany aloha ny momba azy sy ny fiainany ary ny antony nahatonga hiantra azy. Tsara fitotona marina, ny mpanjaka vavy reny no atao an-dapa. Mbaitro Doda, aza mifampitsavitsavika kely a. Inona ary ty ataonao e? Tsy mananjo anga zay zavika ny malalako taloka. Le vava ho amba fery kely fa raha sanatria misy maheno eo izany dia asa izay miseho ngamba. Otry tsy atahorantsika izany e. Efa zatra adiny aty. Ary fa haninona ty amin'izao andro izao koa moa ianao e. Raha Tojo ny tadiavinao tsy mbola eo izy. Amin'ny 7 alina izy vao tonga eo. Ohatra fa ngatsy mirava amin'ny 5 izy androany ka. Ie, mirava amin'ny 5 tokoa saingy mbola namangy ny sakaizany e. Namangy ny sakaizany hoe? Harisany sakaizany izany ka. Ary sao mba sary kosa ary zato rasoeriny. Mikisana ho ainao fa aza misavosavoka eo a. Raha hita mamany Tojo amin'izao any itsika e. Ntso olona malemy eo am-pandriana io ve ahitantsika aty an-dakozia e. Fa izany eo ihany, mila miresaka tsika. Izay no tena tondriako aty. Resaka inona indray ry Doda? Motsy efa nazava taminao ireny fanasana nalefa tany aminao ireny. Amin'ny sabotsy ny mariazinay sy Tojo. Ary nanandainga tamiko sy tsy nilaza ny marina azy ianao a, dia nilazainy Tojo tamiko ny marina fa tsy momba araka ny filazanao izy. Izany ve ny tena marina? Eny, aza mira fandresena sady aloha ianao e. Vao manomboka hiditra anaty akatsika izao ka aza miseho ka raha tsy efa tafavoaky ny ala e. Langinina indray mbola ho afafinao eo e. Efa nandresy aho ka faly sy ketrika. Ary raha tiana ho fantatra dia efa azoko ny amboara. Fa
Herinao fa tsy efa voahomana angany samby taratasy hitondra ny tojo any paradisa raha soerina, ary tsy mila hoe zany nanomana azy fa ny anjarany. Ty vava ary dota sao ampikadra. Raha maninona ny mivadika iny dia tsy miala aminao a? So fa mahazo matoky ianao fa afaka milamina tsara aloha mandritra ny taona 4 na 5 eo e. Aorianan'izay tonga hakan'izay namboleko. Fantatrao tsara fa tsy dia rarahako loatra izay fiainanay sy tojo aorian'ny asabotsy izao a. Ary raha ny tena marina tsy mbola teo voafatotra amin'ity tokantrano ity izany a. Izay io ny lalana ahafahana miditra amin'ny harem-be ho an'ny taranako. Ekeko izany e. Ary isan'ny vy efa nofinofisiko ny angataka anao rehefa vita ny alaso natao amin'ny maty. Izany hoe rehefa milentika tanteraka ka kotra sy difotra ny samby taratasy nitondra ny lesakaizako. Mampitandrina anao ary dota. Anao ny anao fa tsy misy idirako. Ary tsy nisy nambolenao taty ka hoe rehefa any ariana any dia ho avy ianao hitango izay nafafinao. Fa nga ianao tonga amin'izao toeran'izao raha tsy noho izay e. Za izay nahay nanafina ny tsiambaratelonao rehetra mba hirobohan'ny tojo aminao, mbola izany nandresy lahatra azy ity ianao. Ary raha tsy diso a, mbola ny tanako ny nanoratra MP taminao foninareo mbola tsy mpifankaty. Raha iny ve ny andrasana tamin'izany, marina raha vaky ary ny lanitra ilobava hoe ty ianao izany iny. Haiko izany e. Ary tsy atoronao a. Saingy efa mpifankaty izay ka tsy mila mpanelanelana intsony. Efa samy lehibe ka afaka manapa-kevitra. So atininao aza fa aty amiko anie tsy ambaratelon'ny fiainanao ry miangola e. Indrindra aza modidy tsaroana fa ny bandiny ny hanika ny paoma fa iny efa nitato fotsiny. Izany hoe azavaiko tsara sao tsy takatro saina kelinao io fa izany nandrapaka voalohany. Haiko izany e. Ary tsy mila averina amiko akory. Marikoriko. Mbola manana 3 andro izany ampisainana anao e. Finna ny tena tadavinao ry dota? Ha? Tsory amiko fa leo be a. Tsotra ny teniko e. Afaka 3 na 4 taona raha ela indrindra dia tsy maintsy mivady tsika. Amin'izay fotoan'izay efa misoratra aminao daholo ny orinasa sy ny fananana rehetra. Ary izao dia efa manao taratasy tsika fa hisasaka amiko ianao. Ataoko adala ianao ka tesitra. Vorona eny an-danitra nitondra amenaka. Tsy molotra nahalany be ny lelafina. Eo manao revina mpanamoly eo. Dia atsahary ten'izao ary ny nofinofinao isambatra hery raha soerina. Taiza koa nisy mpanjaka ny amboa dia tsy nisy nandimbo ny lapany e. Ohatra e. Fa inona nefa no antony ilazanao fa afaka 3 na 4 taona dia hanandapa ianao e. Sa hovinonao tojo? Ary raha izany maninona no miandry fotoana ela fa tsy voavita amin'ny mariazinay dia taperina ny aina? Tsy tananam-pamoan'olona ny aty fa azafady a. Ary tsy izany anapitra ny ainy tsy akory. Fa iza ka? Izany ho irahanao anao an'izany? Azafady ry dota. Na hirahirainao sy ataonao publication etseroa aza ny lasantsika. Tsy mahafaty olona. Say any ny lazaiko hoe ny adala tsy misy fa ny ondrakin-draha fa nambetsaka e. Iza ny laza taminao fa ianao no anapitra ny ainy. Ka tsory ary ny marina e. Inona ny tena tetika ao io? Zao e. Tsy momba akory tojo fa tratra ny oma miada ny taovam-pisefona. Zany e. Ary mikiky manginao aminy io aretin'io. Izay sotra hitondra azy any amin'ny fahafatesana tsy ho ela. Inona tsara hoe? Fa hoe zaniko. Ka maninona ny tsy nilazainy tampoka izany? Satria izay no hitany fa sambatra anao e. Raha ny fanahinao indray fa momba izy aza manantena fa hivadinareo. Saingy tsy izay no niseho fa pira ho amatsy anao indray andro iny. Mahatsara zavatra izany. Ary tena mety daholo aloha hatreto izay nikasaina. Toa mety ho azy izany. Nefa nitetika ty adala be ty tsy azoko. Mety anontany tena zao ianao hoe ina nidiran-dratoda amin'izany e. Tena misy sady tsy hanika lavarangana fa handroso ambaravarana malalaka. Hivady tsika ry sasahana ny aza. Adaly ty. Izy any azonao tazomina amin'izany eo. Kalma aloha ianao e. Efa matipaika ny tetika. Mila miteraka tsika zao. Raha ny fahazoko ny tety andronao mantsy dia afaka 3 andro telona ka ny tanimbary satria isan'ireo manara-maso ny fitsaboananao a. Noho izany mifanome fotoantsika amin'io fotoana io ametrahana taranaka ao anatin'ny zato kibo malamalama tsara zato. Hosolon'le efa nahoaka ao e.
sao dia any an-janamasina aza ny sahaza hitoeranao ty ry Dota? Heverinao fa hanaiky an'izany moa za? Ka raha tsy hanaiky ianao dia tsy ho tanteraka velively ny mariazinareo amin'ny sabotsy e. Ary ho afoinao mandrakizay ny nofinofinao. Ary asa mitetika ny haresy lahatra ny tojo fa haiko tsara amin'ny atsipiriany ny toetran'iny sakaizako iny a. Inona nefa no anton'izany e? Maninona no zanakao no ato akipoko fa tsy zanak tojo? Zany koa ve dia tsy takatrao e. Dia hitsinjovana ny vody andro merika any aoriana io Romengola. Anapory foko fa zanako no akibonao ary mananjo ifaditsika rehefa tonga ny fotoana. Zay va lasa ataovy toy ny hoe réservation après 4 ans io ro malalako a. Veloma ianao. Tsy matao tody raha ianao e. Tsy valahary. Toa tonga rivariva ianao. Miala tsiny nampiandra anao teto fa mbola niantsena. Tsy maninona ry Dina, zany miala tsiny tsy nampandrehanao miloko. Afaka mandroso atantrana anie ianao e. Sady avy be zany erika izany. Aleo angamba atao anaty fiarato no miresaka ry Dina. Tsy manam-potoana firy aho. Eny ary e. Ao, mandrosoa taloha ianao. Ka inona hono ny vaovao anao? Manahoana aloha ny zazakely? Io hitanao io. Mitombo tsara izy ato akiboko ato. Fa mialohan'ny resantsika, niantso anahy ny andriny e. Nilaza hiverina amiko izy fa nisaraka izy sy ny vadiny. Fa manina ianao no tsy miteny? Malahelo. Dia ahoana nefa ny hevitroka? Hiverina ity azy ve? Nefa tsaroa fa fomba ny lehilahy foana anie izany ry Dina e. Manana anao izy ary filana fotsiny hitadiavana anao. Rehefa vita indray izay tiany atao dia lozany ianao. Tojo. Izany tokoa vare. Raha zao fahitako anao zao dia tena mbola te azy ianao. Saingy manoro-hevitra anao ihany ako. Ary tsy salama nga ianao? Somary sipotsipotry izay aka. Ena ry Tojo a. Tsy afeniko anao fa mbola tia azy a. Eny fa naty zazakiboko ty fotsiny aza. Tiako hanandray izy mantsy. Tiako vao miana miteny dia hanonona hoe dada. Nefa raha izay marina ny fanahinao dia arahako fa aza matahotra e. Lehilahy no miteny anao ry Dina. Ary aza raisinao zavatra hafa zany. Torohevitra ihany ny ahy iny. Eno ry Tojo a. Fa inona aloha ny tena ilanao ahy e? Vahoatra ihany any hiteny azy saingy. Efa nanome toky anao hoe tsy hanary anao. Ny tena marina amin'ny sabotsy ho avy zao mariazana sy miangola fofombadiko dia anazanao a. Tsy hoe amin'ny mariazana ihany fa tiako raha hiala ato amin'ity trano ity mihitsy ianao ary hipetraka any amiko. Na dia mba mikarakara ny neny fotsiny azako. Ie. Andray ry Tojo. Eny e. Izay indrindra no nahavahoatra ahy. Nefa rehefa nandinika tsy misy tokony hafinina zao raha ampinamana madio tokoa tsika e. So mantsy ampisain-dratsy ny manodidina any aoriana. Sady tsy misy marina izay tsy ho hita ny raha napahavikelyko. Andray. Tena namana tokoa no nandraisan'ny Tojo ahy. Tsy nisy fonotepony tia akory izy. Eny e. Tia izy matoa nihatra anay mianaka. Ary isorako ny fony madio tsy nisy pentina. Na zany aza niandrandra fitiavana hafa mihitsy a. Fitiavana. Toa tsy hanana fahasambarana mahakasika an'izany intsony a. Toa tsy hana tena intsony. Nefa ry Dina, raha manahirana anao aleo zao ihany a. Ary tsy tiako raha hisy fiafahafana teraka izany mantsy. Tsy maninona ry Tojo a. Tiako be raha izay no tena ao an-tsainao. Hatramin'izay mantsy nana tena zavatra hafa mihitsy a. Ke moa olona efa manan-tompo ianao ary tsy ho ela dia ho voafatsy ny fanambadiana. Dina. Eny, zany miala tsiny aminao. Toa nanaitra indray ny fitiavanao. Mandainga raha hiteny hoe tsy babo taminao akory na dia kely aza. Tsy te hampitondra ratra ho anao ahy. Ary tsy voatery hisy tambony
daholo koa no soa atao e. Manam-pahendrena loatra ianao ry Tojo a. Isaorako anao izany. Ka roviana izany any hifindra any aminareo. Tena tiako aloha aleo alohan'ny sabotsy. Rehefa voalanomo daholo ny aty a, efa nampiomana miangola sy neny mantsy a. Amin'izay koa afaka manampy fikarakarana rehetra ianao. Eny ry Tojo a. Atsoka ianao rehefa tokony hakana aty. Nareo entan'ireo koa arangety zaka mantsy e. Avelao ihany aloha ny entanao e. Alohako foana ny hofantranonao. Somba misy fotoa mantsy andehananao aty amiko. Ka tsy miteraka fandaniana be ho anao ve izany Tojo a? Tiana, ny vola akory tsy ho entina any am-pasana na any an-danitra. Eto an-tany ihany ny fetrany. Ary raha misy azo atao dia ampiany izay tsy manana. Dia ahoana nefa ny entako any ka? Afaka mividy izay tianao ianao koa. Aza manahy fa misy trano izotoeranao ao ary efa feno izay ilainao. Ankoatr'izay tena hoe ilainao manokana dia vidianao izany. Tojo, anjerina taona navitra ianao. Eny e, tsy zarery fa izay mianaka kely. Tsy afaka vonoina tapoky mandrakizay ny fisianao. Lasa zoko-piay ahy. Eny ry Tiana, zoko tokoa fa tsy anjely akory. Olombelona ihany. Manam-pihavarana ary nofo ivadika fofotany. Miangola, endraso vetivety hoe. Fa inona indray e? Tsy efa vitanao ve izay nirinao na dia tsy sitrako azy? Inona ary ty? Aza dia manao an'izany fa voasatatra mbavarano anie iny e. Tsy satatra moa izany fa fa merenana nefa vita e. Retoso ny fitenenana. Saingy tsy ho ela dia hitoetra foana ary tsara hatrany. Sahonao zindry. Dia fa miteny azy ry Doda. Bafero io vavanao io so ana foana nitetika efa tsara paika. Kalma retsy ndria. Fa batsy ahivana fotsiny ny ahy iny. Mahazo miamatsaina tsara amin'izay ndry androany. Teny an'izay ve ny atondianao ety amiko ety e? Tsy hitanao angary olona sahirana eo amin'ny fanomanana amin'ny mariazy ireo. Maninona raha ampianao ireo fa tsy mandany andro makaty ianao? Io indray ndry. Tsy dia hoe izay loatra fa dia akatoky aho hoe mipetraka ve ilay zaza sa so lasa ninana fanafody ny mpanjaka vavy ka lasa ilay andovany anarandray atsoatsy. Tsy vanina. Amin'ny mampitsabo anao dia hainao tsara izany resaka izany. Ary aza misaina akory hoe esoriko izay efa iny ny sambo hitondra ho any amin'ny paradisa. Ary raha mbola misy toerana dia isainay mianaka ianao. Aza manao teny hafahafa retsy fa ny mpamily ny sambo indray ve mavela hijapy ah. Miaraka makany ziontsika fa aza manahy. Izay fa mazotoa ianao. Dia mba azioroka kely faraparana aloha fa mino fa tsy ho ela dia andehanao vola tantely nareo roa ka amela ianao e. Mbay ry Doda fa raha misy mahita amin'izao any antsika ka foana ny zavatra rehetra e. Mbay ho ah. Izay fotsiny retsy fa aza maka ela be eo ah. Mazotondry. Andriamanitro, ny masoko feno mamorona sa zava-misy mitazana e? Doda sy miangola raha nitako mifampitakisikisyna teo ireny. Sady nanakatra molotry miangola Doda no misavika azy. Avy eo tsapany kibony izany. Tsy misy henoko moa ny resany fa tia lavitra ty fotsiny ny tazako. Dia sanatria ve? Sa efa mahazatra azy tokoa izao zavatra izao? Na izany aza ve dia tia masom-bahoaka e? Tafahoatra loatra ka. Raha izao no hitany Tojo, asa angamba izay miseho. Sa Tojo mihitsy tsy te halala? Mba hafa indray raha izany ka. Fanakaiza tokoa aloha Tojo teo e. Za koa variana mandravaka ny eo amin'ireto seza ireto. Sa lasa nivoaka? Ay, iny kosa ka. Avy nakapoitra tao anaty fiara izy. Aleo ampiako fa tena mavesatra izy izany. Ohatra fa aiza indray ianao ka? Ka saika hanampy anao ako. Aza mandrera tena rery Dina fa zakako reto a. Nefa raha eo ihany ianao dia mba raisikely an'ity soratra ity e. Tsy voatazoko. Eo ary e. Inona hoe ny vaky ny tery Tojo? Io vakio e. Na hainy safidy teny kosa nareko. Tsy taky ny nazatra amin'ny andro tahaka izao. Mba azonao lazaina amiko ve ny antony safidiananareo anio e? Aleo hoe averiko vakiana. Aza mahafoy azy fa hiaro anao izy.
tiavo izy dia hitandrina anao. Zay le teny avao amin'ny ohabolana izy io, dia araky ny teny dia mety atao diana koa io, sady fifanarahana sy fampitandremanako. Zany hoe raha miala amin'ny tena tia dia mety ho very lalana, raha tsy mitia izay tena tia kosa dia mety tsisy mpiaro. Noho izany dia nisafidiako ampisaina any am-bivady raha sanatria misy zavatra hafa ampofono ny fiarahana. Lalina koa zaniko, saingy tsy dia mazava amiko. Nga misy fanahinany aminareo ny safidy an'io teny io ianao? Raha ny tena marina tsy misy tandroka ny ratsy ridiana, mahay mitavody janak'ondro ny ambody ary mahay manafina ny vangy ny liona masika izy sanasana andrapaka. Tojo misy tery loatra ianao. Toa misy zavatra fantatrao zany fa tsy zarainao amiko koa. Mo tsy mananjo izaranao an'izany Adina, aleo ny fotoana iaonantsika no hamary an'izany zavatra zany. Ohatray, saika adiniko anao tokoa, zasy ianao ary dokotera Doda ny mahalala ny tsiambaratelo iny. Noho izany okantsika ihany. Zay fa masotoa ianao aloha. Raha te hody ianao dia lazao fa ateriko, sady ny andro koa manerika be ny aniko. Ena ry Tojo mazotoa koa ianao. Dia aza malahelo endrika tahaka izao moa ianao Eno aza manahy ianao. Mahagaga Tojo. Misy zavatra fantany ihany fa toa minikipy izy, dia sanatria ve misy fiarahana miafina amin'iretsy sakaizany sy tia hoe vadiny. Aza hitako marina. Za koa lasa saina amin'izany. Aleo anao izay anjarako dia angataka hody avy eo fa mangatsiaka be koa izany ny andro. Dina, mba hitondray ranom-boankazo ane zay Eny madama, vetivety Ianao tia kory miangola dia tena saka. Olona efa miandry andro iny ve dia mbola dresenao anao raharaha be foana. Mba tsy ireo ihany fa sao dia ho sahirana izy amin'io raha terahanka. Fa ninona fotsiny ato izy Zay volana maro mipetrahany tato izay anga volana toraka alika fotsiny aminao. Sady izay mpanampy nalaina tato tsy tamana daholo na dia efa maty ary le raha nahirana tato iny. Izy mahalala raha kialo ihany ary manao izay tsy ahatamana mpanampy ato. Noho izany dia izy ihany no misolo ny toerandreo. Tia vavy, raha tanterany dinany amin'ny Tojo any daholo moa izany rehefa miverina avy any an-dafy izy tsy asy izay azo anao. Inona kiny idirako amin'izany? Samy be voka be ane izay izao ary samy tokony hakaina tsara. Ny azy fotsiny niteraka alohako ary izany vadin'ny Tojo fa tsy izy. Vadin'ny Tojo fa izany tena rain-jasa. Marenina ho aty vavanao. Izay efa bolana nandehana ny Tojo izay efa tady foana ianao ka mandehana amin'izay mody ihany ka amp'izay ny anjaranao. Sady Tojo koa efa ho avy tsy ho ela. Tia vavy, tsy haritra ny eo iny. Olona mandeha pile ve ny aterana. Fa nasanina tsy izany mila mijery ny testament rehetra ihany. Jereo sao hafahafa mifandeha ny soratra. Fa adala ve ianao ty Mazava be fa izany no misasaka aminy ao anatin'ny fifanarahana fa tsy izy akory. Sa ianao mihevitra fa kiala-dalany tsy poniny indray ny tavana izay ny sasarany? Hitako tsara iny ka. Fa talohan'izay rehetra izay iza no mahalala raha nisy didy miafina nataony tany ka raha tsy ingy izy dia hiala maina tahaka ny takotra eo ianao. Aza dia miteniteny foana ary Doda. Efa matipaika ny tetika rehetra nampiny ny vitana sy anjara ka ahoana nisy an'izany? Ay, dia efa miteny aho zaiko. Haiko tsara ny Tojo ary hatramin'ny fahakely dia efa hitako ny ara-nitatsainy. Ty madama miangola. Efa nilazaiko ndry hoe madama fotsiny fa tsy ilaiko manononona ny anarako izany ndry. Mazava? Ary eto aty dia akatoy ny trano io. Lasa mivoaka any. Karakarao ny sakafo dia atero aty amin'ny efitranoko aty. Eny re mazotoa nareo? Andray, tena niovy madama miangola hatramin'izay tsy nahateo any Tojo izay. Ary io eny fa nipetraka tsara daholo ny fanahiako hatrany am-boalohany.
Sofa nanome ahafahana sy finday totsy nandritra an'izay fotoana nandehanana izay ka ampitaiko izay zavatra rehetra miseho ato. Asa raha ino izy na ahoana. Zaza moa tsy nitaraina amin'izay nahazo ahy fa mba tsy hitsarany toja sao mandainga. Nolazaiko azy fa tonga ato isan'andro doda sakaizany ary matetika aza dia matory eo amin'ny fandrimba iny mihitsiny. Misy fotoana aza variana ao amin'ny chambre amin'ny madame miangola ao izy mandra-parain'ny andro. Tsy sain'ny akory ny fisiako hoe mety hijery ataon'zareo. Vareraka mafy aniza zany. Manaikitra be ny kiboko. Aza hitako ka ho teraka. Nefa raha ny fanisako andro dia afaka iray volana vao teraka. Dia sanatria no ny avy zanako ve no antony? Tena manaikitra mafy izany fa aleo aloha mampandre amin'ny madama dia mankany amin'ny hopitaly aingana. Marary marina. Madama, marary mafy mety ho teraka angamba ka miala tsiny manelingelina anareo. Otry, fa adalako vendry e, taty aterahana ve dia tsy ho fantatra. Dia iza ny sahirandry amin'izany? Ataoko fa samy mavesatra tsika izao. Tsy haiko re tompoko, tena manaikitra mafy anie izy izany. Tena mety ilay harirahako mafy be angamba no nahatonga an'izao. Sady raha izay lamba be no sasako malona sainao nataoko izay tena visana. Miampy ireo asa rehetra ato an-trano. Aza mandainga ary kala, asa kely ireny ve dia hariraka? Sa za indray ny tetavindry am-piadiana amin'ny vadiko rehefa tonga izy? Tsy madama, zava-misy no lazaiko anao. Fa miangavy re mba ho eto any amin'ny hopitaly aloha e. Aza izany no atenendry amin'izany samy mavesatra izao ka ataovy rery ny andry. Ry miangola koa izany dia mahay vava. Le foteraka mbola atao an'izany ihany. Andao faingana ardiana ny omany ianao dia andao etiko any amin'ny hopitaly. Faingana ianao. Doda, dia avelanao rereto aho izany. Fa ataoko inona ianao e? Sainao hoe foteraka koa. Mahasoa. Misaotra anareo roa aloha nanaiky an'izao fiaonan'izao taorianany fanafenana ny nofo mangatsiaka ny tojo e. Manararoatra koa hiteny fio fa mbola sondritory ny zanako. Aorianan'ity resaka ifanaovantsika ity anefa dia aoka samy mba hantanteraka izay hafatry todintsika. Raha ny sitrapoko dia tsy nijanona teto akory aho. Ary iza koa moa io olona manatrika io e. Nga misy idirana izao resaka izao. Moramora aloha ianao ry miangola. Mpisolo favampitahiry ny testament rehetra navelany tojo io. Otry, ka inona no antony anatrehany io zazavavy io eto e? Isan'ny mpandova nga izy? Marenina ho ahy ianao. Raha nambaran'ny maître very dia ilaina ny fanatrehany eto. Sa ahoana maître? Izany tokoa. Nisy taratasy navelany tamiko ity izay manambara fa mananjofy eny raha matoa dina raha fanomezan-tsoa hanatrika an'izao fiaonan'izao. Tahaka an'izany koa doda sakaizan'ny tompoky lahatojo. Ka inona ary mbola endrasany e? Anomboka azy ahy e. Araky ny hafatry tojo dia ny fitiany tao anatin'ny teny fosy fanoharana sarotra takarina ny tenin'ny tamiko. Ary izao tenin'izao fotsiny no nasainy nampitaiko taminareo nomeny andreto valopy reto aho. Ny ray any doda sakaizany izay nilaza fa tena namany. Ny ray kosa dia ho an'ny madame miangola. Ny soratena ho vadiny. Ty vavy e, ny soratena ho vadiny ahoana? Tsy hamaly anao aho fa izay no afatra nilazainy tamiko e. Hoy izy hoe omano ny samby taratasinareo hitondra anareo any amin'izay lalana tokony alehanareo. Nofaritany ny andraikitry ny tsirairay ary nofaranany tamin'ny teny tsotra hoe tsy misy nafenina ka tsy ho fantatra ary tsy misy nalevina tsy ho fongarina. Indrindra rehefa tonga ny fotoana. Inona tsara hoe? Reto ny anjara valopinareo e. Ary eo ka samy hanokatra ny azy. Tsy misy azoko izany a. Meo aty hoe ny ahy. Ohatray. Do vola roa alina mangamanga miendrika sambo kely. Azavaiko anao ny antony io e. Tsy maro-bola no nataony anjaranao fa ny hevitra finosiny. Ny safidy ianao fa ny vola no nataonao sambo hitondranao any paradisa. Ary novakiany tamiko fa fantany saingina fenitra tetika ny finosinao. Indrindra ny fiarahana efa nisy taminareo sy miangola vadiny. Inona tsara hoe? Ohatray, milaza losika ala kely ity. Iza no afaka nampirofan' izany nefa e? Nga izy io vita amin'ny fiampangana fotsiny?
Tsy haiko e, mampita hafatra fotsiny azonareo amarinina amin'izay navelana anareo izany. Eto koa maître Vero ilaza sy ampafantatra anareo avy eo. Fa ahoana daholo izao e? Sokafo koa hoe ny valopinao ry miangola. Ohatray, fa inona ity? To taratasy fotsy miendrika sambo? Tsy ilay taratasy fotsy miendrika sambo no hoe anjaranao, fa iny kosa hoe manambara fa madio ilay fitiavany tojo anao. Na dia taratasy mora rovitra sy maihazany no heveranao azy. Nalala marina izy kanefa niniany jery tena fahatsoranao. Nosafidianao koa ny fitiavana osika ho sambo fiara-natitra anao any paradisa. Dia nosaininao fa hampiadana anao any ariana amin'ny fahafatesan'ny tojo. Fa inona daholo izao ry kala tsy vaniny ity a? Ho aho kosa dia aleo maître nanokatra n'ity valopy ity. Misaotra indrindra madame Dina. Araka izany dia taratasy milaza ny tombam-pananana rehetra ny ato e. Ary mivaky toy izao, ny fananana rehetra dia nosoratako tamin'ny ramatoa kely Dina Famezatsoa. Izy no andova izay rehetra no ariako. Inona tsara hoe? Fa lozinina izany e. Mbola tsy tapitra fa mangataka fahanginana avy aminareo. Eno indray ary ny toyany e. Araka ny daty voasoratra ato dia eferitaona lasa izay ny nanaovana sy nanoratana n'ity testament ity. Izany hoe talohan'ny datin'ny mariazinareo ry madame Miangola. Saingy natao didy miafina izy ity. Raha mila fanamarinana nareo dia atao amiko daholo ny taratasy rehetra mahakasika an'izany e. Asehoko aminareo daholo avy eo. Fa sody manofy ary ahy e. Matina mela samy taratasy izany tojo. Samy taratasy hitondra ho any amin'ny paradisa. Samy taratasy ho nitondra anay sy doda ho any amin'ny paradisa. Esery tojo e. Samy taratasy hitondra ho any amin'ny paradisa. Paradisa izy. Any amin'ny afo be. Iny andro iny nahitako farany amin'ny Angola sy Doda. Nisaraka teo izay ary samy namonjy ny toerana tokony hisy azy. Madame Angola avy hatrany dia naterina tany amin'ny tompo fitsaboana olona mahararisena vokatry ny zavatra tsy napoziny. Doda ilay sakaiza manoto kosa niala maina tahaka ny takotra. Tsy nisy fiampangana azy ireo ho navaniko keloka fa izay nataony ihany ny hampangazy. Fa zaho kosa nandeha nody ary nanokatra n'ilay taratasy mbola nisy afatra nataony tojo tampoka hoe amboarina ny sambo hitondranao ho any am-paradisa. Fa dio manorina azy amin'ny vola mankareny ity an-tany. Fitiavana, fiantrana, fahamarinana, rariny sy nihintsiny. Ireo ny sambo fiara lehibe anatitra anao hatrany am-bavahadin'ny paradisa vaovao. Fitaovana iray hoentina no manana an'izany sambo fiara izany izay eo am-pilatananao. Eny fa na dia vola taratasy aza ka hainao ny manome ireo tsy manana. Ny amantsy izay nananako no nahavitako sambo taratasy nitondra ho any am-paradisa. Sambo taratasy nitondra tany amin'ny paradisa. Nosoratany Nofy Andrianjaka.